Tontolo ny fampianarana kosa indray dia asiam-panamboarana ankehitriny ny CEG Ambohitra Biby izay feno 3 taona. Isan'ny asa atao amin'izany ny tamboho izay anjara biriky ny ray aman-dren'ny mpianatra. Sakafo firaisana no nentin'izy ireo ny tadiavana ny hoenti-manana amin'izany ny alahady lasa teo. Feno 3 taona ankehitriny ny CEG Ambohitra Biby ao amin'ny komina Talatany Vononondry. Tafiditra ao anatin'ny fanamarena izany tsingeritaona izay dia amboarina ny tambony sekoly aka ireo ray aman-dren'ny mpianatra no ny ansoroka izany. Amin'izao fankalazana faha-30 taona izao dia ny ezaka tambohoan'ny sekoly izany no atao biby ary izay no anisan'ny nanaovana fikarakarana an'ity sakafo firaisan'ity amboany. Sakafo firaisana tokoa no nentin'izy ireo ny tadiavana ny hoenti-manana amin'ny fanamboarana izay tamboho izay ny ala teo amin'ny CEG ihany. Anisan'ny voasa tamin'izany ny ben'ny tanàna Rakotondra Farany Aina Martin izay nanipika fa efa zava-dehibe eka miandrim-piderana izao fandraisana ndraiky sy ny ray aman-dreny izao. Amin'ny alalan'ny sehatry ny fanabeazana dia tongelo isika manome tanana izao CEG izao. Dia misaotra antsika rehetra Andriamanitra manakariam-pahasoavana no amaly amin'izany hoe ny arivo tsy manam-pataperana izay natao tamin'ity CEG ity izay anjara birikinareo izay. Ny fahatongavanareo eto dia efa midika avy hatrany fa efa nitondra ilay anjara biriky ianareo tamin'ity androany ity satria nambaran'ny ray aman-dren'ny mpianatra teo fa tamboho no anisan'ny sangambato amin'ny faha-30 taona izao CEG izao. Ny komina Talatany Vononondry dia nitondra ny anjara birikiny ihany koa, tsy adino ihany koa ny hafa araka izao ambaran'ny filohan'ny Frama izao. Fa tsy vitanay samy rery ihany koa izay zavatra rehetrarehetra izay fa nandray andraiky tamin'izany ihany koa ao izany ny komina Talatany Vononondry izay taren'Andriamatoa Lemera sy mpiaradia amin'ny rehetra dia ao ihany koa moa izany ireo ray aman-dreny izay era taretinay Frama manontolo dia eo ihany koa moa izany Andriamatoa Talea miaraka amin'ireo mpampianatra mpanampy azy rehetra dia ao ihany koa izany ny mpianatra moa tsy afa-misaraka amin'izany satria dokotely mama Asanandro moa izany vao mahatateraka izay zavatra rehetrarehetra izay. Fitaovam-pivavahana moa no nentina nanokatra ny fotoana tamin'io alahady io ary dia nentina nandrotsirotsy ireo nasaina ihany koa dia nisy ny hirahiry. Raha ny voka-panadina kosa no asiteny dia tsy nitsanga menatra velively ny CEG Ambohitra Biby no niezaka sy ny fandavan-tenan'ireo mpampianatra tarihan'ny tale.